Amin'ireo tanan-dehibe tahaka an'Antananarivo sy Toamasina dia mitombo isan'andro ny isan'ireo fiara sy moto ary miteraka fotoana ny fitaterana fa indrindra mandritra ny fotoana famonjena ny toeram-piasana sy fodiana any an-trano na ny heure de pointe. Tsara ho marihana fa mamoaka setroka maloto ireo fiara ireo. Maro ireo karazan'ireo fitaovam-pitateram-bahoaka tato anatin'ny taona vitsivitsy izay ka anisan'izany fitaterana amin'ireo bisikileta, kodiaran-droa sy fiara mandeha kodiarana telo toy ny bajaja sy tuk-tuk. Mbola maro ny fiara tranainy eto Madagasikara izay mety mihoatra ny 20 taona na 40 taona. Ny fampiasana fitaterana mihodina amin'ny alalan'ny gazoaly na esansy dia anisany mandoto ny rivotra iainantsika izay mety hiteraka aretina taovam-pisefoana indrindra ireo ankizy. Ankoatra ny falotoan'ny rivotra, vokatry ny fampiasana fitaovam-pitaterana mandeha amin'ny solika dia eo ihany koa ny famoahany entona mangeja hafanana izay antony mahatonga ny fiovan'ny toetr'andro. Madagasikara anefa dia nankatoy ny fifanarahan'i Paris momba ny fiovan'ny toetr'andro izay manana tanjona ny ampihana 2 degré celsius ny fitombony hafanan'ny tany raha oharina vaninandro talohan'ny fampiroboroborana ny asa vaventy na ny industrialisation. Manana andraikitra noho izany Madagasikara manoloana izany tanjona izany. Izany indrindra no nahatonga ny Ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy nanapa-kevitra niaraka mitahirim-bola maneran-tany ho an'ny tontolo iainana na ny Fonds mondial pour l'environnement sy ny fandarana asa ny firenena mikambana ho an'ny tontolo iainana na ny programme des Nations Unies pour l'environnement ny anatanteraka ny tetikasa transition vers la mobilité électrique. Ny tetikasa dia manohana ny Madagasikara iroso moramora any amin'ny fampiasana fitaovam-pitaterana tsy mampiasa solika fa kosa ampiasa fitaovam-pitaterana avy amin'ny angovo azo avaozina toy ny angovo avy amin'ny masoandro na rivotra na rano. Anisan'ny asa tanterana mandritra izao tetikasa izao ny fametrahana ireo politika sy paikady mifandraika amin'izany ary ny fametrahana ny tetikasa filamatra na ny projet pilote toy ny tuk-tuk électrique any amin'ny commune Andrenivohitra ny Toamasina sy moto électrique ho an'ny commune Andrenivohitra ny Antananarivo. Betsaka ny tombotsoa mety azo avy amin'ny tetikasa izany toy ny fametrahany Madagasikara ireo lasitra ho fampanarahana-dalàna ny sehatra ny fitaterana na ny cadre réglementaire du transport à bas carbone, ny fametrahana ny politika fitaterana mitsinjo ny fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy na ny clé maina ary indrindra ny fampiasana ireo fitaovana toy ny moto électrique sy tuk-tuk électrique izay atao tetikasa filamatra. Ny teteza mita makana fitaterana mampiasa herinaratra dia ezaka iray ahafahana miatrika ny fiakaran'ny viditsolika izay tsy mitsahatra miakatra anadio ny rivotra iainana indrindra eto an-tanan-dehibe anatsara ny fahasalamana ary indrindra miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro.